Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mpino mikarakara ny an'Andriamanitra. Mpino mikarakara ny an'Andriamanitra. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Epistily ho an'ny Filipianina eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito. Mpino mikarakara ny an'Andriamanitra. Araka ny tatitra izay tonga tany amin'ny apôstôly Paoly izay any am-pigadrana dia nisy nahafantarana fa mitombo amin'ny finoana i Filemona, ilay mpanan-karena anankiray tao am-piangonana. Ny tena antony nanoratana dia ny hanolotra any Filemona indray any Onesimos izay mpanompony teo aloha. Kanefa mialohany izay hanolorany azy dia nasongadiny apôstôly Paoly eto ny fivoarana sy ny fitombony amin'ny finoana. Hita taratra fa nitombo amin'ny finoana i Filemona ary heverina sy azo eritreretina ny amin'izay nanenenany ny tamin'izay ratsy nataony tamin'ny Onesimosy fahiny aza. Raha ny hitantsika eto dia mariky ny fitombona amin'ny finoana izay nananany Filemona ny fikarakarany ny an'Andriamanitra. Hitantsika eto fa misy endrika samihafa zany fikarakarany Filemona ny an'Andriamanitra izany. Eo aloha voalohany, ankoatra ny finoana manokana izay nananany, dia indro izy nanaiky tamin'ny mpitiavana nampiatrano ny fiangonana. Zany hoe ny tranony dia natao fivoriam-bavaky ny fiangonana. Hitantsika eo amin'ny andininy faharoa zany, rehefa niarahaba ny apôstôly Paoly dia niteny hoe miarahaba ihany koa ny fiangonana ao an-tranonao. Ary tsy vitan'izany ihany fa nokarakarainy Filemona tsara ny kristianina, ny mpiara-mivavaka. Zao no ambarany eo amin'ny andininy fahadimy manao hoe reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao amin'i Jesoa sy ho an'ny olona masina rehetra. Io hoe olona masina io, rehefa mijery ny dikateny hafa isika dia adikany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Vahoaka an'Andriamanitra tsara karakara tao an-tranony Filemona. Tena tsy mikely soroka izy nanao izay azo natao ampandrosoana ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy, fa ihany koa ireo kristianina tsiraray avy. Ankoatr'izany dia mbola miteny ihany ny apôstôly Paoly eo amin'ny andininy fahafito manao hoe nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Tena mpanompo mikarakara ny an'Andriamanitra i Filemona. Tsarintsika tsara ilay fahazotony mpanompo samihafa mikarakara ny an'Andriamanitra. Tadiditsika ohatra ilay nikarakara ny fatin'i Jesoa ka nametraka azy tao amin'ny fasana novidian'ny vola izay mbola tsy nilevenan'olona. Tsaroana mandraka ankehitriny ny anarany. Izay rehetra mikarakara ny an'Andriamanitra, na ny fiangonana izany, na ny kristianina izany, na indrindra ihany koa ny fikarakarana ny mpanompon'Andriamanitra, dia mba ho karakarain'Andriamanitra koa izy. Mazava zany ny hafatra ho antsika ry havana. Karakarao ny an'Andriamanitra
dia ho karakarain'Andriamanitra ianao. Karakarao ny an'Andriamanitra, mahazo toa mihevitra ny fiangonana, mikarakara ny trano fiangonana, mandray anjara mivantana amin'ny trano fiangonana amin'izay azonao atao, na ireo fanatsarana samihafa izany, eny fa na dia ny fanadiovana fiangonana fotsiny aza, dia anjara biriky lehibe hikarakaranao ny an'Andriamanitra. Dia anjaran'Andriamanitra indray no mikarakaranao, ny hoavinao, ny fanirianao, ny tanjona napetrakao, ny ankohonanao, eny ny fiarianao ho karakarain'Andriamanitra izany. Mahereza riavako, mihevitra azy azo ny tananao atao, ny amin'ny fiheverana ny fiangonan'Andriamanitra, ny fiheverana ny tranon'Andriamanitra, ny fiheverana ireo kristianina mila vonjo marobe, ny fiheverana ny mpanompon'Andriamanitra izay mila tohanana, fa ho hitanao fa ho ambininy ianao amin'izany, ary tsy misy fahatyantoka amin'ny fikarakaranao ny an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mifidy sy miantso mpanompo samihafa araka ny fanomezam-pahasoavana samihafa ianao. Misaotra anao izay noho ny amin'ireo sokajin'olona sasany izay nantsonao manokana hikarakara ny ianao ao anivon'ny fiangonana, hikarakara ireo madinika ao amin'ny fiangonana, hikarakara ny tranonao Andriamanitra, ary ihany koa hanolotra ny azy manontolo na dia ny tranony, ny fananany, ny fahaizany, ny fahalalany, ny volany, ny fotoanany ho hikarakarana ny anao Andriamanitra. Ankehitriny izahay, ianao Tompo mangataka aminao mba ianao Andriamanitra mihitsy no hahakasika ny fony reny mpanomponao mba hihevitra sy hitsinjo ireo madinika ao mila izany. Jereo manokana ary Tompo ao ireo rehetra mila vonjy, mitaraina, mitalao, miangavy aminao Andriamanitra noho ny amin'ny izay fahabangana eo amin'ny fiainana, izay filany sy ny faniriany angatahany eo anatrehanao. Mampiasa ny fomba tsy takatry ny saina ianao hitsonjovanao azy ireny. Dia izany no vavaka angatahanay, ry Andriamanitra izay miasa ao anay eo, ahondreo ny lanitra ka midina, avia Jesosy Tompo. Amen.